Ravako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Zany no asongadiny mofinainantsika anio. Epistily faharoa nosoratana ho an'ny Timoty, toko 7, ny 10 hatramin'ny 17. Ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Fanamby napetraky apôstôly Paoly ho an'ny Timoty zanany amin'ny finoana izay mpitondra fiangonana rahateo, mba hanao modely amin'ny asa fanompoana sy izay fitondram-piangonana nataony. Amin'izany dia ambara fa ahatratra ny fenitry ny asa fanompoana izy dia ny ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny ambara eto dia ny ahatonga ahatratra ny fenitra ny asa fanompoana, fanompoana mendrika, fanompoana manana kalitao ary fanompoana izay ahafahana mitondra fiangonana rahateo. Ho fanatanterahana izany ary dia ndreto misy toromarika roa farafahakeliny ambaran'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty. Voalohany dia ny fanahafana azy, ny fanarahana izay efa nianarana sy nampiomanana azy tao anatin'ny vanim-potoana lava. Ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny naninjehana. Ambara ao anatin'izany fa manana anjara toerana lehibe ny fiaretana sy ny faharetana noho ny fanenjehana izay nahazo ny apôstôly Paoly ka mety hahazo an'ny Timoty mpanompon'Andriamanitra rahateo ihany koa. Ambara mihitsy aza fa izany mihitsy, zany faharetana sy fanenjehana, fahoriana izay zakain'ny mpanompon'Andriamanitra any no fototra iorenan'ny fanompoana tsara sy mahavonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Arakaraky ny anenjehana no ananana angavao indray irosoana makany amin'ny lalina kokoa hatrany. Etsy ankilan'izay dia ambara koa fa fototry asa tsara izay takiana amin'ny fanompoana ity ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina. Ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fon'ny zaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina. Io soratra masina io no kitro ifaharan'ny asa fanompoana dia ny ahatonga azy ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny tenin'Andriamanitra no mitari-dalana ho amin'ny fanompoana rehetra izay atao. Ny tenin'Andriamanitra dia ambara fa mahasoa. Arak'izay hitantsika amin'ny 9:12, ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso ary ho fitezana amin'ny fahamarinana. Na inona atao arak'izany, na inona fanompoana, na zara fanompoana, na fanomezam-pahasoavana ananany tsiraray avy, dia tsy maintsy miorina amin'io soratra masina io hatrany hatrany. Ravako malala ao amin'ny tompo, raha tiantsika arak'izany ny ahatratra ny fenitry ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izay nampitaina tamin'ny Timoty eto, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra,
dia ilaina sy takiana ny ahatonga antsika hilona mandrakariva ao amin'ny soratra masina, hiaina mandrakariva amin'ny soratra masina. Tsy hoe mamaky ny soratra masina fotsiny izay efa ataontsika rehetra, tsara zany, fa ny miaina sy mankatoa amin'izay ambarany tenin'Andriamanitra. Ahoana marina no ambarany tenin'Andriamanitra amintsika isan'andro ary manahoana ny fampiarantsika ireny amin'ny fiainana andavanandro. Zany ary anie dia efa faharetana sy fiaretana sahady. Zany ary anie dia efa azo lazaina fa fizahan-toetra lehibe ho an'ny mpino, hahatonga azy haharitra amin'ny fanompoana, hahatonga azy ho vonona tsara amin'ny asa fanompoana ho amin'ny asa tsara rehetra. Mampahery antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ry havako. Mampahery antsika mba tsy hiravoravo tanana amin'ny asa fanompoana ary hanao ny asa tsy hizara fahavita na asa adidy atao fotsiny, fa hikatsaka mandrakariva ny fahatsarana tahaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Raha eo falo misaotra anao izahay noho ny fahatsaranao. Tsara ianao, mpanao ny tsara ary ny zavatra rehetra nataonao dia tsara avokoa. Izany no anomezanay voninahitra sy iderahanay ny anaranao. Ankehitriny izay dia maneho ny fahavononanay eto anatrehanao Andriamanitra. Ilaza ihany koa fa te hanaraka sy hiaina ny fenitry ny fahatsaranao izay ka haneho izany amin'ny alalan'ny asanay sy ny fanomponay, hikatsaka mandrakariva ny fahatsarana ao amin'ny teninao. Dia ny teninao hivelomanay, hiainanay, hirosonay ary handrosoanay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Mivavaka izahay ho amin'izao herinandro vaovao izay diavina izao, ho herinandro feno fitahiana, herinandro mpanambinana, herinandro hiatrehana ny fanadinana samihafa. Misy ny mpianatra anala fanadinana, misy ny mpiasa hiatrika entretien samihafa, misy ireo izay hiatrika fizahan-toetra entinay eo anatrehanao. Ianao Jesosy ilay andry iorenana sy toky iankinanay amin'ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.